minitra fahadimy baolina netiny Marco tafiditry ny USK Foot tao anatin'ny aratiny ny 20 ao anatin'ny andro fahatelo amin'ny fiadinany no tompon-dakany Analamanga. Minitra fa 1:20 mbola niampy indray io elanelana io roa no aotra midaka ny USK Foot ary teo amin'ny minitra fa 70 dia mbola nampiny USK Foot indray avy tamin'ny alalany Marco ihany izany baolina izany telo no aotra be zao no nisarahan'ny rotonta. Eto dia manararoatra ny fisaorana ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra rehetra miaraka amin'ny boriboritany enina ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin'ny fanotronana sy ny fanehoana firaisankina ho fanohanana zany ekipan'ny commune ny USK Foot izany. Ny tsay ny tiany hoe mahafinaritra mandresy fa mbola tsoro koa tsy ambambambana fa vo 3 semaines mahery reo zao ao anatin'ny fanamboarana tanteraka tsika anatin'ny fanatsarana tanteraka mbola be dia be ny lesoka mila renina satria na ny toe-batana raha hitako hoe mbola tsy tena vonona tsara amin'le championnat fa fo mamelaka ialana tsiny indrindra raha ohatra mbola misy ny zavatra verina hoe madilana tokony mbola amboarina satria tena mbola ao anatin'ny fanamboarana tanteraka tsika tsy mba nanana fotoana nanomanana akory fa tonga dia raikitra ny championnat Analamanga dia nanomboka izay. Fihetsem-po aloha dia faly satria misy an'ireto mpiasan'ny commune reto nanotsina anay dia faly izay miverina amin'ny USK Foot tamin'ny lazany tamin'ny 2009-2006 dia fisaorana be da be ny atolontsaina reo.